Ny laboratoire d'analyse médicale malagasy izay notokanana omaly ary eny Androibe no misy azy dia laboratoire ny ministère ny fahasalamam-bahoaka sy ny fitondram-panjakana natao indrindra anaraha-maso fitiliana ireo aretina mifindra ao anatin'ny valana aretina na izay efa nisy sy atao hoe efa niaina antsika teto Madagasikara na koa ireo valana aretina vaovao sahala amin'ny coronavirus izay iainantsika ankehitriny. Ny mampiavaka ny laboratoire d'analyse médicale malagasy aloha dia ny fananany ny fitaovana zany mifanaraka amin'ireo anjara asa sy andraikitra ankinina aminy izay fitaovana avolenta sy manara-penitra. Ny zavatra faro ihany koa mampiavaka azy dia izay le hoe ao anatin'ny fanaraha-maso sy ny fitiliana ary ny fifehezana ny valana aretina no iandraiketany ka rehefa misy ny trangana valana aretina talam'izao zany dia manatotosa ireo andraikitra ireo izy amin'ny fitiliana ny fanaraha-maso ny fivoarana izany valana aretina izany ary ny hoe mamaim-poana izay fitiliana sy fanaraha-maso ny valana aretina izay satria dia ny volam-panjakana no entina miasa manatotosa izany ankoatra izay mety ho fiarah-miasa aminareo mpiara-miombonantoka izay efa miara-miasa amintsika amin'izany sehatra ny fahasalamana izany. Arakaraky ny aretina tiliana zany no ivoahan'ny valan'ny fitiliana. Raha ny coronavirus manokana dia eo amin'ny 27 hatramin'ny 27 zany arakaraky ny abetsaky ny fitiliana atao, ny isan'ny fitiliana atao no fivoahan'izay valan'ny fitiliana izay. Tiano marihana fa afaka manao fitiliana misimisy kokoa mihoatra amin'ireo fitaovana misy amin'ireo toeram-pitiliana hafa ity misy eo amin'ny laboratoire d'analyse médicale malagasy ity. Vahoaka malagasy ny rafitra ara-pahasalamana no misitraka an'izy io amin'ny laboratoire natao hitiliana sy anaraha-maso ny valana aretina izay. Araka ny nambara moa dia mamaim-poana ny fitiliana izay atao satria fanaraha-maso sy fitiliana ny valana aretina no anjara asany. Izany no midika fa ny mpiasan'ny fahasalamana no manao ny atao hoe fangalana ny singa izay hoentina tiliana fa tsy ny olona tsiraray akory no mandeha manantona eny Androibe manantona ny laboratoire hanao fitiliana ary izay hoe rehefa misy ny valana aretina zany no tena iandraiketany manao an'izay fanaraha-maso fitiliana izay. Ny azo lazaina dia voalohany indrindra aloha ny fisaorana ny fitondram-panjakana, ny fisaorana ny mpiara-miombonantoka na ahafahantsika nanatsara ny fotodrafitrasa na ahafahantsika nampisy fitaovana moderna amin'io laboratoire d'analyse médicale malagasy io. Ankoatr'izay ihany koa dia mbola misaotra ny fiarah-miasa amin'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izao ady atao amin'ny valana aretina coronavirus izao ary mbola mampirisika hatrany ny mpiara-miasa rehetra ny amin'ny anatotosana anjakany sy andavany ny adidy amanandraikitra apetraky ny vahoaka amintsika amin'ny asa fitsaboana sy ny fiarovana ny aretina izay mety misy eto amin'ny firenentsika.